Omaly moa no nanomboan'iny atrik'asa iny tetsy amin'ny hôtel IPC Akorondrano ka hialana tsiny amin'ny fahadisoana. Ho toizantsika kosa ny fampahalalam-baovao. Androany no niainga tamin'ny fomba ofisialy ny tetik'asa Epgreen andiany faharoa izay entina indrindra ampiroboroboana ny fahafahana mampiasa sy mitahiry ireo loharano amin'ny tarazo na ireo source genetika ho an'ireo zava-maniry ety amin'ny faritra Afrika Atsinanana. Tetik'asa izay andraisan'i Madagasikara anjara amin'ny alalan'ny fofifa. Ny fanomezan-danja sy ny fampandrosoana ny fahafahana mampiasa ary indrindra ny mitahiry ireo loharano tarazon'ny zava-maniry na ny ressources génétiques des plantes aty amin'ny faritra Afrika Atsinanana no antom-pisian'ny tetik'asa Epgreen andiany faharoa. Raha ny fanazavana ny etin-dramatoa Jacqueline Rakoto-Arsan, tale scientifique amin'ny fofifa dia mandray anjara amin'ity hetsika ity ny fofifa ary ny loharano tarazo ho an'ireo zava-maniry entina hanatsarana ny famokarana eo amin'ny sehatry ny fambolena ny tian'izy ireo hivoatra amin'ity tetik'asa ity. Ity atrik'asa ity zany dia atrik'asa anamariana ny fiatomboana tetik'asa anankiray. Tetik'asa mikasika indrindra ny fitahirizana zany sy ny fampiasana maharitra mba hampaharitra ny moa zany filazan'ny amin'ny teny gasy les ressources phytogénétiques zay tetik'asa anankiray régional izy io iarahana zany amin'ny firenena afrikanina vitsivitsy eo amin'ny 20 miombona ao amin'ilay fikambanana atao hoe Azareka. Le Azareka dikany association pour le renforcement des systèmes national de recherche agricole aty amin'ny faritra Afrika Est Atsinanana sy ny ampovoany centrale zany zay dikany le Azareka. Io zany tena araka le voalazako teo hoe mba hahatonga antsika afaka mampiasa maharitra ireny na mitrandraka maharitra le ressources phytogénétiques dia tonga amin'ilay fanontaniana ho teo hoe ny resaka biotechnologie anisan'ny fomba anankiray zany amin'ny ampiasana na sy ny ampitomboana n'ireny ressources phytogénétiques ireny ny biotechnologie. Iny moa ny biotechnologie misy karazany maromaro dia marina tokoa fa nefa antsika zany izay ato amin'ny fofifa dia manana laboratoire de biologie moléculaire zany mampiasa ny teknika momba mikasika ny biotechnologie ny Madagasikara. Le ressources phytogénétiques zany dia tena ilay fototra ny fambolena ilay mihitsy raha ohatra hoe phytogénétique ampiasantsika fa mbola misy koa zany ny ressource animal génétique fototra ny fambolena rehetra dia karazan'ny vokatra zany na vary na momban'ny ala ohatra hoe ny sperfery na ohatran'izany dia mifototra amin'io tsy haiko ny teny mandika azy amin'ny teny gasy fa io zany mifototra ahafahantsika manana karazany zavatra maromaro dia zay ny intérêt raha tsy misy zany raha tsy voatahirintsika sy voakajitsika tsara sy raha ohatra koa hoe tsy kajitsika tsara ny fampiasana an'ireny l'exploitation an'ireny dia tapitra ringana izy ireny le c'est la biodiversité dia tsy anana ninina tsony zany tsika dia voatery fetsika hanafatra ny amin'ny kafa iny ndray no etitsika miainga zay no mahazava-dehibe anazy. Ity tetik'asa ity dia rahan'i Madagasikara amin'ireo firenena maromaro afrikanina mivondrona ao anatin'ilay fikambanana Azareka na ny association pour le renforcement de la recherche agricole en Afrique centrale et orientale.